Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina dia omenantsika anio. Ankato avy ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho levona mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Araka ny voasoratra ao filazan'ny tsara amin'ny Mateo 4:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Izay mankatoy sy mampianatra izany dia ho lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Araka ny voasoratra ao filazan'ny tsara amin'ny Mateo 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany nazovi ny mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovi ny mankatoy sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny ampanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarina anareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy anareo. Mendrika anao zany, vavaka isika ray masina ny teninao, velona sy mahery ny teninao. Ampio izahay mba hankatoy sy hizara izany amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.